Ia, ny fitiavany tsy mba afaka amintsika mipaotratrika anatrehan'ny voninahitritsika menakavy. Marina tokoa zany satria ny zavatra atao tsy miaraka amin'ny tompo, tsy miaraka amin'Andriamanitra dia za tsy teny hoe asan'ny devoly fa zava-poana ihany raha ohatra ka tsy manana azy ao anatin'ny tena ary iainana ny zany zavatra zany fa tsy hoe ataotao fotsiny atao entina teratera na entina misolitika fotsiny eran'ny tanàna ery tsy ihany le izy. Ka sambatra manana ny tompo ary araky ny tenin'ny velokira teo hoe tsy manary antsika izy na misarotra na mitsara, zay no afatra zany. Ny ahy moa de manampy an'iny foana hoe aza adino fa ny miady amin'ny olona anehoan'Andriamanitra voninahiny dia manahirana satria io zavatra io mety mifototra aminao rehefa tonga ny fotoana iviteran'izany. Anatra ny ahy iny fa azo raisina, azo tsy raisina ihany koa. Iresakitsika androany vetivety ataotsika za tsy teny hoe safi-be-mantsina fa tonga de ataotsika survol miaraka daholo ny resaka ao ny resaka ekônomika, ao ny resaka fihaonana ara-politika, ao ny rythme imprimen'ny filoham-pirenena, ny filoham-panjakana nga raha izay no ilazana azy zay tianareo, fa ny filoha aloha zay tsy maharaka ny eny fa na ny mpanohatra na tsy maharaka intsony ary tsy hitan'ny mpanohatra intsony zay tenenina ao anatin'izany rehetrarehetra any. Ny fahasalaman'ny ekônomiantsika dia raha ohatra hoe olona efa jamba angambany na minimikipy no tsy mahita hoe misy fivoarana be dia be ny fiariana ara-toe-karena, ny tahabolatsika, ny taux de change zany, ny raha tsy teny fotsiny ny hoe za zany tsy de teknika be satria manjary ho mamo nareo ary hanahirana ny ihany koa hoe am'zao atoandro zao ny olona te hatory sifosifra be eo ny avoaka an'le rangahy ty tsy ihany zany fa ny zavatra tiako ampitaina aminareo de zao. Rehefa naheno an'io ary niverifiako tamin'ny mpitondra fanjakana isany andininy sy isany an-daliny dia tafakatra hatrany amin'ny 3 milliards de dollars ny réserve en devise tsika. Tena teneniko anareo fa record zany, tena record zany. Raha izay faharoa à un moment raha nahatadidinareo nisy appréciation zany hoe niakatra nahazo tombony ny tahan'ny vola malagasy mihoatra amin'ny vola avy aty ivelany na ny devise. Raha ny terme teknika zany de hoe notre monnaie s'est appréciée zany, notre ariary national s'est vu apprécier. Zany asana teknisianina zany fa tsy ary asana fanjakana, tsy vitavita fotsiny misy ezaka be dia be ao ambadika zany fa tsy raha ohatra hoe niainga 0 balina tary mitondra an'ilay Andry Rajoelina tary potika ny ekônomia dia tafakatra amin'izany zavatra zany. Tena record zany, tena lazaiko anareo fa tsy hoe n'importe qui mahavita an'izany. Tany amin'izany andro tany amin'ny 2013 izy iny nga no natokisany banque mondiale andriamatoa Eradjonarimampianina sy ny FMI sy ny multilatéral zany raha tsy diso ataona 6 milliards de dollars izy zay raha tsy diso zany koa record zany. Fa ity le fanampiana tsy niakatra be hoe tena tonga de nisy an'izany 6 milliards de dollars zany fa tena le ezaka sy le vision apetraky le fanjakana zany ny mpitondra ny ministre ny finance de raiko manokana ny gouvernemanta
Bon, tsy ny gouvernemental ray manontolo no hoe tena mavoa fa tena teraiko manokana eto zany ministry ny finance azo resahana koa ministry ny fampianarana ambony satria raha ny tatoato zao ohatrany tsy de naheno firy tsony hoe grevy atsy na grevy ary fa hafa moa ny grevy politika zay misy mpanao politika ambadiky reny ray minitra de tratra ary fantatra hoe iza ny tompony andraikitra am'ireny ka ny tiako lazaina am'le ekonomia antsika tsara io mila misaina sy mandinika tsara tsika malagasy satria eritreretana hoe ny krizy mitranga am'izao tontolo zao hoe nareo ve de azonareo eritreretina zany hoe militatry ny lasatsy anie aty efa presque 2 € zany hoe efa hipakany amin'ny 50 000 FMG any Madagasikara zany militatry ny lasantsy aty tsy vitan'zany fa any États-Unis koa niakatra be koa nio zavareo nefany Madagasikara pas plus tard qu'hier zany hitatsika tamin'ny ena aman-jery tsara fa bloquen'ny fanjakana ary tsy mety ny fanjakana hoe ampiakarina vidiny solika hitsinjovana an'le malagasy ary eo mihitsy tsika no mila mitandrina sy mila mieritreritra hoe tsika misy olona hitarika any amin'ny rotaka sy fanapotehana azo atao tsara mihitsy mirotaka sy manapotika tena zara tena miautoriser raha ohatra tsy miasa le fanjakana raha ohatra le fanjakana tsy miezaka tsika zao no nitarika tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe andao ranga hidina an-dalambe fa tsy mety zavatra ty tsy zao no mifanarahana ny zaraha manan-karena ny vahoaka mahantra isan'andro an'andro nefany à la différence am'izao fotoana zao matsako tsika fa na ny vidin'ny entana ary misy midina ary manjary menimenina koa lasa menimenina ndraiky tantsaha hoe lasa nidina mividy ny vary fa ahoany ty zany hoe sahirana ihany zany ao anatin'ny fisehon'ny zavatra ny fitondram-panjakana satria le vahoaka marofo de tsy marofo de marofo fa anao ny filazany hoe vulnérable ary mora ho an'le mpanao politika totakely na jolà politika no manipule an'le vahoaka anodina ny sain'le vahoaka andeha ho any amin'ny zavatra tsy izy fa isaorana n'Andriamanitra fa tsy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra no tafiditra am'izay fandroka zay satria le vahoaka malagasy efa manomboka mahatsapa hoe reto bandy reto le tena totakely raha vao reo no mijoro eo tonga de tsy tafa fantan'zany na tsy miteny eto ary zao tonga de fantana hoe ianona sy any zany tiany gafy le riteneny zany tonga de fantana hoe reto totakely reto tsy azo itokisana tsy azo iarahana ka eo miaraky ny resaka tamin'le olo zay hoe zalahy mba sendra manana filoham-pirenena ohatrany tsara tsika miteny mitoraka ty nefa tsika ohatrany tao misahotaota be niany ohatrany tsy mety ty revy andanatsika ty raha ohatra zay fandehany zaho moa de zao no teneniko hoe za zalahy zao teneniko anareo ny tena marina hoe tany amin'ny za moa tamindratriraka ny latsaka zany tamy 2002 tsy nanoana PSONAM satria ny antony de zao fantako fa tsy ho lany izy zany hoe nanomboka tany amy 2002 zany no tsy nanoana candidat intsony zany hoe tao anatin'ny tsika zao 2026 4 taona maninitra zany mitolona mitady zay filoha mendrika amin'ny Madagasikara tsy afehako fa ny tena hoe na ito izy io na vaky vava zay le fomba fiteny fa tsy hoe vaky akory ny vava de fomba fiasan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana tamy premier mandany tena ozy zao hoe tena raha ity kosa zao mahatazona an'io rythme izy de tena lafo Madagasikara seulement tonga ny 2006 il s'est sombré dans les ino izy teo tao anatin'ny fakapana nanjary mifangaro ny volan'ny Tico sy ny volan'ny fanjakana de teo no sahiranatsika nandeha hatrany amin'ny suspension nataon'ny Banque mondiale ny financement ny Madagasikara sy ny multilatéral sasany ka am'ty ndray mitoraka ty jereo tsara ny le fiasan'ny Andriamatoa miditra am'le transition le filoha am'izay tsika
vita zay ny filmaso. Le fomba fiasany Andriamatoa Michael Jordan, Michael Randreny a, Michael Jordan manko niany ny fihetsika azy amin'izy le basket zany. Jereo le fomba fiasany izy tsy be cause fa tonga de manao. Raha 2 volana 3 volana talohan'izao tsy naheno an'izany hoe andeha hanao flyover zany ahako, mivoaka ny vavany ka niteneny tamin'ny olona ao amboaritsika ty, ataotsika zao. Tonga ny 31 juillet, izy fa nitokana, tsy nitokana fa nametraka ny pose de première pierre amin'ny flyover. De mbola misy olona ihany mazamy tena hoe programany Andry Rajoelina tsy ny fitainina nataony. Ohatrany tsy hitako nanao izy a, ohatrany lasa vita sary fotsiny izy, zay ny zavatra hitako, ary zay ny zavatra hitan'ny be sy ny maro, natao makety fotsiny, zany hoe i Andry Rajoelina indray zany de makety un moment niantsoana azy raha misy filoham-pirenena betsaka siorinao indrindra de Rajoelina. Tao anatin'izany ny atao hoe makety, tao anatin'izany ny hoe bitro, rapolay, i Rajojo, BDB, tsy lazaina intsony fa tao anatin'izany ny makety, ny anton'le makety de lasa makety fotsiny ny resaka, fa raha hiprezante makety, aiza zao ny nouvelle ville, tsy hita, tsisy. Volam-panjakana fotsiny nanaovana terrassement. Ka za zany io zao hoe monsieur le président, mba misady resy kely aminao kely aloha eto. Maninona rangahy ianao raha mba mijanona kely aloha am'le rythme an'le asa apetraka ao fa na ny mpanao communication-nao ara ne ao amin'ny palais tsy marina e. Tsy araky ry zalahy le communication tokony atao sy tokony tena izy, fa ny tena loza de ny opposition tsy maharaka intsony hoe inona no tokony ho tenenina am'le rangahy ty. Be loatra président le asa ataonao a. Ohatrany be loatra le izy a, ka hany ka lasa tapona ny vavan'ny sasany. Aleo mba hiteny ny sasany satria ohatrany manao tsy haiko hoe misy lasa misy conséquence any am'le liberté d'expression le izy. Be loatra le asa de tsy afaka miteny intsony ny hafa hoe ahoana raha ny critique an'le ty, miala tsiny toko am'le hoe le ty satria zay ny teninindreo e. Tsy tiany intsony ny hitondrana an'le tsikera. De ny tena grave raha lasa miteniteny foana ny sasany. Satria zay le araky le teneniko teo hoe aza miady amin'ny olona anehoan'Andriamanitra ny voninahiny satria ny antony de zao. Le olona tsy mila mamaly anao, fa any amin'ny asa izy marseho anao hoe zany miasa e. Tsy ahoako nefa ohatrany ranao ndraraka ao an-damosiny disana ny gana ny zavatra teneninao e. Tsy manakana tsy hiasa ne zany e. Ary zay attitude zay ny tena attitude positive zay. Zay ny tena pozitiva ary zay ny tokony ataon'ny mpanao politika sy mieritseritra ny hitondra fanjakana zany. Fa tsisy amin'n'isa de andeha hiregle ny kotony zatry na andeha hiregle ny kotony zaroa. Zany hoe zay zany le attitude na tokony zay no ataoko hoe ty anankiray ty afo ty io. Comme je disais à un certain monsieur, une haute personnalité, misy zavatra hitako azy ty ohatran'ny filoratsiraka tsara hitako am'ty colonel ty. Raha omenareo tsiny any am'zany aho tsy mampaninona fa ho hitanareo eo fa miasa ho aho io olo io. Tena miasa io colonel io. Ah, bien, bon. Ao moa convaincu, ao tsy convaincu, fomban'ny olona rehetra iny a. Fa ny ahy kosa aloha miala tsiny fa mba tazako lavitra. Ary za koa tsy andeha handokadoka olona fotsiny am'zao raha ohatra tsy mety amiko, raha tsy mety amy biliko. Le biliko teneniko io zany a de voalohany indrindra miasa. Ianao dokafana nefa tsy miasa tsy mety am'zany a, fa le olona miasa, pas plus tard qu'hier. Zany tena teneniko anareo ary tena tsoriko anareo. Tany amy taona 2012 2012 niproposeko tamin'ny fanjakana malagasy io resaka du moins ny vahaolana momba n'io rano any Atsimo, resaka dessalement io.
hoe ranomasina mivadika rano azo sotroina. Azo atao tsara mihitsy zany ary ny teknôlôjia tam'izany, ny teknôlôjia netiko tam'izany de teknôlôjia teknôlôjia ny hollandais zany. Spesialista amin'io ny hollandais satria izy tena mampiasa betsaka ny ranomasina zany. De proposeko tamin'ny fanjakana io, narirariran'ny drala fotsiny juska hatramin'izao, iny filoham-pirenena inga Michael Jordan mamoaka an'le izy, fa tsy afenoko anareo fa na tsy zara nanao an'izy, tena faly ary tena faly aho satria hoe tena zara mety tsy nitena hoe fa nanina no adininy lahy, takizay lahy ny afaka nanao an'io de efa niteny melo io, fa faly aho satria azo rano io ranomasina io zavatra inépuisable io, intarissable io, dia rehefa mivadika sotroina io de sady anondrahana amatsiana tanimbary na zay tany ambolena no azon'ny malagasy ihany koa sotroina ny rano azo avy am'izany. Misy usine zany, unité anankiray mihitsy, mety tsy ho lehibe hoe ahoana fa arakaraky ny sinoako manko enjana be raha hamolaka teknôlôjia dia tsy fantatra hoe ohatran'ny ahoana ny tahin'ny usine io, fa raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena dia ampy tsara ho an'ny vahoaka any Androy le izy. Ka monsieur le président moramora ihany ianao aza de miazakazaka loatra satria manjary tsy manana ho tenenina ny sasany, aleo mba afaka hiteny daholo, afaka hikritika anao amin'le zavatra ataonao, fa ianao mandeha mafy loatra le izy, tsy araky ny olona tsony zany le izy de manjary lasa mena tsiny indray ianao. Io ne zany zao le izy, zay manao ihany no mahazo tsiny, fa ny tsy manao de any amin'ny fety, eny amin'ny commentaire eny amin'ny Facebook izy no champion, ary manana faiky be dia be zalahy an. Zao raisitsika miditra am'le fandraisan'ny filoham-pirenena ndraiky mpanao politika isan'isany, na ny rehetrarehetra zany tsisy ankanavaka, fa zay tonga afaka mandondona, afaka mangataka audience, zay ny fahitako an'le filôzofia. Ka izao ny sasany teo aloha nandalo eo ny ahafantaranareo hoe fa iza marina ny tompon'reto faiky efa dimanjato amanjatony reto. Za tsy adonona miarana fa ho avy ny fotoana ahafantarantsika azy, fa za sura fa fantatritsika malagasy hoe iza avy ny tena champion faiky ao Madagasikara ao. Ny olona manana problemana popularité no mampiasa faiky amanjatony, ary reo olona de mieritreritra hoe fanapotehana ny filoham-pirenena amin'ny zavatra ataony no tena ahavitana ahafahanjareo mipersa rehefa avy eo. Efa niteny aho hoe le président Michael Randrianiri ne souffre d'aucune impopularité. Efa niteny an'izany aho. Za rehefa niteny mitakosokosona eo akaikinao daholo le olona eo mandra-matoa filoha satria mitady regain na popularité. Or tsy mipasy mihitsy ry zalahy ao anatin'le film satria dépassenao lavitra be eo am'le resaka asa. Za raha gaga hoe inona fa nanoro-hevitra any ray andro hoe mba hasivo ohatran'ny an'le any aty andafy reny hoe lalana zao kilomètre, taloha nisy zany an, de apetraka zareo amina mazava be hita re zao kilomètre zao mivita, zao kilomètre zao mivita, fa raha kilomètre vitan'ny izy teo Andriamatoa Michael Randrianirina zay ne ny PRRM zay ne tsy vitan'ny Andry Rajoelina tao anaty mandat anankiroa e. Tena miteny anareo an'izany hoe tsy vitan'ny Rajoelina tao anaty mandat anankiroa. Manontany nareo vita ve ny lalana aminareo, fa misy miteny hoe vita. Mazangady ny firy no natao taloha Antsirabe, aiza hoe tsika zao. Izay le izy ka sahirana ry zalahy zany e, ao anatin'izay le rythme apetraka eo filoham-pirenena zay, de tapitapika eo izy any Egypte. Voavadika kely ny film de efa indray izy any Akaramalaza. Vadika kely indray ny film de efa iny izy manao somiany Desalmont. Aiza ny araky ny olona am'zany e. Mba misy fotoana ve atorianao Andriamatoa filoha fa mba tokony mba mieritreritra ihany ianao fa
tsy arak'le olona tsy arak'le opposition ary na le olona miara-miasa aminao ary tsy maraka an'le communication. Ahoana tena zany tena miteny fa tsy maharaka ny communicateur anao. Allo atao moramora any monsieur le président fa allo mba hiteny ny opposition fa manjary tsy afaka miteny raha de lasa io ndray ny ataony lasa manao liberté d'expression droit à l'information sy ny karazany tsy maintsy mahita teneny reo tsy izy foana ny zavatra atao. Niona tamin'ny ray aman-dreny Ratsirahonana ny filoha PRRM Mamoaly. Ako fareo zany sasa zavandoza loza zao la politique teto no nampianaratsika zany ce n'est point l'art de mensonge, non, c'est l'art du contre-pied. Là où on vous attend, vous êtes absent, vous n'êtes pas là. Mais là où on vous attend le moins, c'est là où vous serez présent. C'est l'art de surprendre. C'est ça la politique. Telle est la politique. Car en politique, vous n'avez jamais surpris quelqu'un de votre vie. Et dans nos surprises, agréables ou désagréables. Dia manao politika mihitsy. Raha tsy mahafantatra ianao contre-pied amin'ny foot, na amin'ny handball na amin'ny basket, na enina volley mody amin'ny tanana ankaviana trakany ay izy ity velesiny amin'ny tanana ankavanana. Dia aza manao politika mihitsy fa tsy hainao no atao hoe politika. Ary raha ohatra koa ianao olona marary fo, manao zavatra fo, manao politika dia aza manao politika koa satria ny politika ny saina sy ny discernement no mitondra azy. Si vous amenez la haine dans la politique, vous ne serez pas politicien, jamais. Et encore moins, vous amenez l'amour aussi, vous ne serez jamais politicien. Ny politika dia ny résultat ihany no mikonty, fa tsy ny moyen. Ny politika dia ny zavatra ataonao ihany no hitsarananao. Ary ny politika dia mila analyse dynamique fa tsy analyse figée qui s'arrête avec le temps. La politique change avec le temps et l'espace et le contexte. Millénaire zany mila fantatra zany. Tsy olona zatra dia efa tena hoe rompu amin'izany atao hoe fanaovana ny asam-panjakana. Voalohany aloha zay. Ny lalàna, ny constitution, ny fanaovana politika no ampianarinao zay zaza vao omaly manao fake io. Ianao mpanao politika vao masandratra miakatra politika no andeha ampianatra ny Ratsirahonana natao hoe haute politique. Mialatsiny tsy asika hoe monsieur fa ataoko hoe Ngia Ratsirahonana ary tompo mialatsiny tompo. Tsy izay mihitsy tsy anareo reo no andeha ampianatra azy natao hoe haute politique. Zao teneniko anareo nisy taona izay mianaka tena tsy mifankahazo satria tsy nety tamiko misafidy politika nataony. Fa tsy niady zay hoe samy maha-olombelona, tsy niady. Ka maka tsy azon'ny olona. Fa na izy raha tafiditra atao anatin'le piège ihany koa satria lasa niady tamiko izy nitoriany aho. Tena nitoriany ary mbola any le fitoriana amin'izao fotoan'izao tsy nasorony. Fa na izany na tsy zany tsy manakana anazy zany hiapprécier an'le olona hoe misy zavatra positif amin'ny rangahy. Tsy nanakanahako niantso anazy zay. Honao ray aman-dreny. Diso ve raha miresaka aminao fa enao ohatran'ny safidy nangina. Tady zany monsieur Rakotomalala izy nataony monsieur tamin'izay. Tady zany Rakotomalala izy fa ahoana ny atsapahanao an'izany izy? Zaho manaraka an'le izy nefa tena hitako fa mangina mihitsy ianao. Tany amin'ny taona 2022 zany 2022. Zany hoe tena tao anatin'ny heriny mihitsy
Andriamatoa Andry de azonao zaraina amiko hoe ho fa tsy avokako. Raha journaliste local ianao izy de tsy miteny satria ianao fantatro fa manana etika ianao ary ianao koa tsy afaka miexposé ny sorotranao izy. Zao zavatra lazako anao monsieur Rakotomalala ozy izy. Ahoana moa fomba anaikiko ny zavatra miseho am'zao fotoana zao izy izy. Tsy izao mihitsy ny fanarahana ozy izy. Rehefa nametraka azy tamy 2009 ozy izy. Ary tena nametraka izy samy malala zany daholo tsika mianakavy. Nametraka izy. Nametraka zany atao hoe Andry Rajoelina zany izy. Namadika ny rano divay izy raha zay ny ilazana azy. Zany hoe rehefa lasa mitafika amin'ny fitondrana de lasa miverina amin'ny Andry Rajoelina. Nanao an'izany izy. Zao izy manjary afabaraka an'le olona satria zany nametraka azy ary lasa za aty amiko daholo ny fahadisoana nefa ny tsy izao ny fanarahana ozy. Ahoana ny fomba anaikiko an'izao zavatra rehetrarehetra ny monsieur Rakotomalala ozy. Azoko avaoko zany am'izao fotoana zao satria mino fa mety tsy hanana risika intsony izy amina resaka représailles nefa na izany anaty zany tandrema ihany ianao ray aman-dreny satria mamono reo olo reo. Tany amin'ny taona 2020 no nianatra anazy sy 2000. Fa inoko fa efa taloloha lavitra be an'izay izy de efa nisafidina angina satria raha tadidinareo ty teny nampalaza anazy tamin'ity taona 2000 sy 2000 ty de hoe ohatrany tsy mety adinonareo ve zay? Ohatrany tsy mety ozy teny an'izay izy tamin'ny fomba mihezinyezina tao amin'ny Madagasikara taon'izy zay. Ary rehefa mivoaka teo izy mbola niteneniny hoe ohatrany tsy mety ozy. Ary namafisiny mihitsy de zao hoe niza ny olona miresaka amiko ozy de raisiko daholo fa zao ny zavatra teneniko anareo rehefa tsy miresaka amiko de tsy lany ozy. Mbola nampiana an'izay. Tadidinareo zany. Ohatrany tsy mety ozy. Ka izao rehefa tonga ny 2025 ny fihetsiketsehana sy ny karazany nareo tsy malala. Zay manko mahatonga an'le hoe ataonareo le fety de manipulenareo le vahoaka malagasy de ataonareo tsy malala ny zavatra tena marina. Ny zavatra tena marina de anisan'ny azakazaka voalohany namonjy ny kapisaty ary niona tamin'ny colonel Randrianirina ny ray aman-dreny Ratsirahonana. Anisan'izany koa professeur Ranjeva zay nilazaina fa nendrikendrehana hoe hanonga-panjakana taty aoriana zay lainga. Misy olona toko ao ambadika ao, misy olona ao ambadika tsy maniry mihitsy ny fandraisan'ireny olona ireny amin'ny filoha PRRM. Misy zany. Ary fantatra reo olona reo hoe fantatra izy reo olona reo. Matahotra mafy reo olona reo hoe raha vao miaraka amin'reto Randrianirina Mikaël io de lany izy. Et ça c'est vrai. C'est irrévocable. Satria ninona lazainao de zao. Rehefa tsy mety ny zavatra tao ao Antananarivo de ilainy Ratsirahonana. Nandimba ny pasteur Richard Andriamandrato paix à son âme. Rehefa mety ny zavatra tao ao Antananarivo de tsy ilainy Ratsirahonana fa tsy mpindina ohatran'izao. Ohatran'ny feu pasteur Andriamandrato Richard. Misy an'izay teotra zay tsika Antananarivo. Misy an'izay teotra zay tsika Malagasy. Rehefa mety ny atao, na izaho zao ara tratran'izany. Rehefa mety ny atao amin'ny sasany de tsy raharay intsony fa tonga de tsy mpidina ohatr'izao. Misy zany Ary Antananarivo tena manana an'izay teotra zay mihitsy. Am'izao fotoan'izao ilaina Ratsirahonana Norbert Lala de mandeha ny fialonana ary tsy zaka ny vavoniny Ralala hoe
mety hiaraka amy colonel randrenirina Mikael ity olo ity ka nao mpitiana bonheur zay ny dikan'ity opération feky amanjatony ity fataro izy any tompon'ny feky ao Antananarivo nao Madagasikara neny hatraty andafy de ho fantatrareo hoe zany ve le izy ary tao misy ny eritreritra hoe ty politika ty ne ka vitan'ny resaka vita ny vava de iny le olona fitahanao fotsiny amy palabra sy ny karazany eo nefa ty olo lefa zadra raha am'zany atao hoe politika demi-mot fotsiny de fa kopy hoe zao fandeha zany revo zany ato zany nasiko ny tompoko zay le contre-pied fatrotranindainga ary zay le fahaizana an'le politika zay rehefa tsy mahay an'izay hoe l'art de surprendre contre-pied koa de aza manao politika mihitsy satria indrindraindrindra ianao miainao anatin'ny monde sensible zany hoe le fo no fo no misaina fa tsy ny saina no misaina de eo anao ny taraiky ka metraka veloma mahafinaritra ao antsika menakavy sambo tahin'Andriamanitra daholo fa zay aloha ny androany ny tokony ampitaina zany de zao hoe toy izy miasa Andriamanitra filoha fa azakivy ary mahafinaritra ny rythme apetraka ao eo an'izay tsy maharaka veleo tsy maharaka any ny miteny tsy maintsy misy foana miteny tahin'Andriamanitra tompoko veloma finaritra